fikirantsika amin'izay fizarana sakafo panay izay san'betsika hivavaka mipetraka ny tena ho filatanan'i Jesosy. Agasoanay masonao mbola tsy mitsahatra izahay miantsona anaranao. Eny tsy mitsahatra tokoa Jesosy satria anao tainao Jesosy ny mahatsara anay. Malala misotranao ny amin'ny fotoana izay nomenao anay mbola ahafahana indray Jesosy ho tafavory eto amin'izao fotoana izao. Misaotra Jesosy ny amin'ny fahavelomana izay nomenao anay. Misaotra Jesosy malala fa tsy misy herinay na ny soavitanay Jesosy fa noho ny amin'ny fahasoavanao sy ny amin'ny famindramponao. Ankehitriny Jesosy malala dia miantso ny anaranao, miantso ny falatsianao indray amin'izao fotoana izao. Mametraka Jesosy malala ny teny izay hombara Jesosy ho hapetraka tena filatananao. Mamindrafo amiko ianao Jesosy malala mamelany kely fahasamahafoina mahasaraka. Esorina olombelona Jesosy malala esory Jesosy. Aoka Jesosy ny fanatrianao tompony hamena amin'izao fotoana izao. Mifona aminao Jesosy ny amin'ny rehetra natao fanapalahelo anao. Mifona Jesosy hoe fanatrianao amin'izao fotoana izao fa mankataka ny fanatrianao Jesosy. Indrindra fa raha hitondra ny teninao Jesosy dia esory maha-olombelona. Aoka tsy tieriko Jesosy malala ny fahaizako noetikety. Enao manendry ny vilako Jesosy malalo. Enao no ampitena indray amin'izao fotoana izao Jesosy malalo. Na io teny tambary Jesosy malalo raha fofo ny fanatrianao. Itenena fanay masino araka ny fombanao Jesosy malalo. Ampitenenao fanay masino. Tendreo vilako, tendreo Jesosy malalo fa vona ienonao indray izay androany amin'izao maraina izao. Kasokafo masompanao, mangataka anao fanay masino. Aoka ampitena enao fanay masino. Ary aoka enao hanendry ny velako, mitenena fanay masino araka ny fombanao fa vona ienonao indray izay. Fa dia apetrako tena filatananao izao fitondrana ny teny izao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy tena vanasazeta saotra Jesosy. Saotra Jesosy malalo, saotra Jesosy. Amen. Sakafo fika amin'izao maraina izao dia ao amin'ny Malakia toko fahatelo vakina 2 ka miafara 5. Ao Malakia toko fahatelo vakina 2 ka miafara 5. Dia toy izao ny vaky ny teny rehefa hita amin'ny anaran'i Jesosy. Izy hanirakanirako aho ary izy hanamboatra ny lalana eo alohako. Ary ny tompo izay tadiavinareo dia ho avy tampoka teo amin'ny tempolo ary ny anjeliny fanekena izay irinareo dia indro tany izy ho Jehova tompony maro. Nefa izy no mahatanty ny andro hiaviany ary izy ho ajanona raha miseho izy. Fa izy dia tahaka ny afo ny mpandrendrika sy ny savony mpanasa lamba ary hipetraka handrendrika sy hanadio volafotsy izy. Eny hanadio ny taranaka ny lezy izy sy handrendrika azy sy ny mpandrendrika volamena sy volafotsy. Ka dia ho an'i Jehova ireny ho fanatitra amin'ny pahamarina. Amen. Izay indray zany ny sakafo panaitsika androany amin'izao maraina izao dia ny lohateny ery ambony ery moa dia ny hoe ny amin'ny andron'i Jehova. Isika amin'izao fotoana izao dia andron'i Jehova tokoa satria fa andro farantsika miaina amin'ny andro farany tokoa. Dia raha tsy mahalala zany fa ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Matia 4:20 dia manambara ny fiavian'i Jesosy. Eto ny tenin'Andriamanitra tamin'ny Malakia dia fa naninany ny fahavian'i Jesosy, ny fahatongavan'i Jesosy aranoko zany tenin'Andriamanitra ho teneniny eto. Miteny izy teto hoe indro izy hanirakanirako aho ary izy hanamboatra lalana eo alohako ary ny tompo izay tadiavinareo dia ho avy tampoka eo amin'ny tempolony ary ny anjelin'ny fanekena izay irinareo dia indro tany izy ho Jehova tompony maro. Hitantsika eto zany tenin'Andriamanitra tamin'ny Malakia dia efa naminany an'i Jesosy tamin'izany fotoana izany. Naminany an'i Jehova andro hanirakanirako aho izy Andriamanitra ary hanamboatra ny lalana eo alohako ary ny tompo izay tadiavinareo dia ho avy tampoka eo amin'ny tempolony izy. Ankehitriny tenin'Andriamanitra koa dia manambara amintsika satria Jesosy dia efa akaiky ny hahatongavan'i Jesosy.
Jesosy dia naniraka azy ianao hanamboatra lalana eo alohany. Tsy iza zany fa izaho sy ianao itory ny tena. Izay ampitoriany Jesosy ny tenandro manalina hanamboatra ny lalana eo alohany. Izaho sy ianao izay Ren'Andriamanitra mitondra ny teniny isan'andro tamin'ireo izay mbola tsy mahalala. Mitondra ny teniny isan'andro hampahery amin'izay rehetra fa efa mahalala koa ao anatin'izany teny izany satria Jesosy dia ho avy tampoka. Teto ny ten'Andriamanitra malaky manambara ny fiavian'i Jesosy ara-nofo fa ankehitriny amin'izao vaninandrontsika izao koa dia manambara ny fiavian'i Jesosy fanondroany indray. Andriamanitra dia mifaroa dia milaza manao hoe nefa izy no mahatanty ny andro hiaviany ary iza no mahajanona raha miseho izy fa izy dia tahaka ny afo ny mpandrendrika sy ny savony fanasa lamba. Eny tokoa marina dia marina ny ten'Andriamanitra fa tsy misy hahajanona rehefa tonga ny andro hahavian'i Jesosy. Amin'izao fotoana izao dia efa manambara amin'izany ny zavatra miseho n'izao vaninandro sarotra izao. Mibetsaka amin'ny fahoriana miseho maneran-tany andreaditsika izy ny firenena amely firenena ny mosary ny fahoriana maro samihafa ny aretina mandringana efa tanteraka izany alohan'ny havian'ny andron'i Jesosy. Alohan'ny havian'i Jesosy fanondroany dia izany zavatra ho tanteraka amin'ity tany izay diavintsika eto. Mpandrendrika izy fa izy dia tahaka ny afo ny mpandrendrika sy ny savony mpanasa lamba ary mipetraka handrendrika sy hanadio volafotsy izy eny hanadio ny taranaka ny lezy izy. Eto Jesosy dia efa manadio atsika izay efa mahafantatra azy amin'izao fotoana izao. Tsinona ny fanadioan'i Jesosy atsika fa amin'ny alalan'ny teny, amin'ny alalan'ny fanontona azy, amin'ny alalan'ny fifandraisantsika amin'ny Jesosy, amin'ny alalan'ny fiainantsika amin'ny isan'andro ny fanadiovana atsika satria ny fiainantsika ny ten'Andriamanitra no hanadiovan'i Jesosy atsika isan'andro. Tahaka ny mpandrendrika sy tahaka ny mpandrendrika izy sy hanadio volafotsy izy eny hanadio ny taranaky ny lezy. Izy moa ny taranaky ny lezy dia itsika amin'izao itsika izay kristiana efa nandray ny taranaky ny lezy dia manadio atsika Jesosy alohan'ny hiavian'i Jesosy dia manadio atsika izy. Izany mahatonga atsika mihay ny teny isan'andro, izany mahatonga atsika mifandray amin'ny isan'andro satria amin'ny alalan'ny fandraisantsika aminy no hanadiovany atsika tahaka ny fanadiovan'ny volafotsy, tahaka ny fandendrehany izy ny mpandrendrika manadio sy rehetra lotoloto eny amintsika eny dia diovy sy rehetra falotona eny amintsika dia diovy ntsika ho diovy tahaka ny volafotsy izy dia itsika izay taranaky ny lezy. Tsy iza tsika taranaky ny lezy fa tsika amin'izao rehefa mandray an'i Jesosy ho tompo sy mpamono ary mpanavitra ny fiainany ny taranaky ny lezy. Ankehitriny Jesosy dia mampiomana atsika amin'ny fiaviany fanondroany indray fa tahaka ny malaky izy dia naminany niaviany tamin'ny havian'i Jesosy ara-nofo amin'izao izy dia mampiomana atsika indray amin'ny fiaviany fanondroany. Dia mila miomana isan'andro tsika mandray ny ten'Andriamanitra ho fanadiovana antsika. Mila miomana isan'andro tsika amin'ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra mba hoe handendehana atsika mba ho tahaka ny mpandrendrika ny volamena sy ny volafotsy. Ka dia ho an'i Jehova ireny izy ho mpanatitra fanatitra amin'ny fahamarinana. Dio tsara dia ho fanatitra mendrika ny fahamarinana atsika ho an'i Jehova. Tsika zany dia mila mifandray amin'Andriamanitra isan'andro isan'ora. Ino moa ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra? Dia tsy ombona tsika vavaka ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Ny fiainoantsika ny teny ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Ny fiainoantsika ny teny indrindra fa ny fahatoavantsika indrindrandrindra. Ny tenin'Andriamanitra no ahafahan'Andriamanitra manadio atsika, ahafahan'i Jesosy manadio atsika. Raha atsika tsy mankatony teniny ahoana moa no ahafahan'i Jesosy manadio ny fahotahantsika, ny fahotahako sy ny fahotahanao. Fa ny fankatoavantsika ny teniny ahafahan'i Jesosy manadio atsika tahaka ny mpandrendrika izy manadio, tahaka ny mpandrendrika fanadiovana volafotsy ny volamena. Satria io volafotsy io rehefa rendreny io ahoana ny fomba mampandendehana ny volafotsy? Atao amin'ny afo ny fandendehana ny volafotsy sy ny volamena. Arotsaka ao amin'ny afo aloha izy rendrena ao anatin'ny afo dia mitranaka ao amin'ny afo amin'izay izy zay vao atao anatin'ny moly vao iny amin'izay vao tefena vao amboarina
volagolaina atao araka izay ilaina azy, atao araka izay tadiavana azy ilay volamena sy volafotsy mba ho tanteraka ny zavatra misy valera eo amin'ny fiainantsika. Raha oharina manompo mandra zany, raha ohatra ka hoe mandendrika volamena afaka atao rojo, ahoana manovana an'iny? Ampandalovina afo ilay volafotsy, dia avy eo vao zay tefena rendrena tsara dia amboarina amin'izay tokony ilatsika azy. Dia izany koa misy anatsika amin'izao vaninandro sarotra izao, mandalo aby sarotra atsika eo amin'ny fiainantsika, mandalo fikedrana atsika. Izany fomba fandendehana atsika, izany fomba fanadiovana atsika. Rehefa atsika amin'izay mandalo aby sarotra, mandalo olana sarotra, dia rendrena tsara atsika, dia tena tsara, dia mivoaka madio amin'izay atsika tahaka ny volafotsy volamena. Rehefa atsika voarendrika tsara ao anatin'ny fizahan-toetra, rehefa atsika voarendrika tsara ao anatin'ny olana mitranga amin'ny fiainantsika reny, dia fanamboarana atsika reny fandendehana atsika, famolavolana atsika mba ho tonga mamiratra atsika, mba ho tonga tena hoe ho fanaka, tena hoe fanaka volamena sy volafotsy tsika ho anaty an'Andriamanitra. Ka dia miteny izy eto hoe mba ho fanatitra ampahamarinana hozy izy dia ho mamy Jehova hozy izy ny fanatitra. Hitantsika amin'izany fa rehefa atsika voatefy tsara dia tena mifanatitra ampahamarinana ho anaty an'i Jehova. Ka tsika zany isan'andro tsika dia mila miomana isan'andro, mila mivonona isan'andro amin'ny alalan'ny teny, mila miomana isan'andro tsika fa tsy mila mivarimbariana. Dia mifandraisantsika amin'ny tenin'Andriamanitra, ny fihaonantsika amin'Andriamanitra isan'andro amin'ny alalan'ny teny, amin'ny alalan'ny fiomboram-bavaka. Tsy hoe androany ihany isaky ny alahady ihany vao hivavaka, na hoe maraina fotsiny mivavaka fa atoandro tsy mivavaka, fa mila mivonona tsika isan'ora, isa-teroana, isa-minitra. Dia amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra no anesoran'Andriamanitra ny loto ao amintsika. Ny amin'ny alalan'ny dia olana mitranga ao amintsika no ahafahan'Andriamanitra manadio atsika, manaisitra ny fahalemetsika rehetra, manaisitra ny fahalototsika rehetra. Itsika zany eto ny tenin'Andriamanitra dia mampiomana isanao fa ho avy Jesosy. Aza barina ny amin'izao fiainan'izao fa ho avy Jesosy, ho avy. Teto izy dia nambarany Malakia hoe avy tonga nofy tety ambony tany tamin'izany fotoana rakety iny Jesosy rehefa miakatra izy nandray ny seza fianjanany teo ankavanan'Andriamanitra izy dia mbola hiverina ndray izy haka isanao. Dia mampiomana atsika Jesosy amin'izao fotoana izao, mampiomana izy satria hitendry izy. Tsisy izy olona hatanty zany andron'i Jehova zany. Eny tokoa izy moa tsy mitaraina amin'izao fotoana izao, izy tsy hitomany. Verifiana daholo ny olombelona rehetra, verihevitra inona no atao. Miseho ny fahoriana maro isan-karazany. Alohan'ny hatongavan'i Jesosy dia efa niteneniny izany. Dia izao ny famantarana rehefa ho tonga aho, izao ny zavatra hisy rehefa ho tonga aho. Rehetra zany anefa ankehitriny dia efa inona kosa? Mila miomana mandrakariva sy zanak'Andriamanitra, tsy mila matoritory fa mila miomana mandrakariva, mila mivonona mandrakariva fa Jesosy ho avy. Ho avy ny andron'i Jehova izy izy, amin'ny andron'i Jehova, andro mahamay zany andro izany. Tsy andro hoe moramora tsika zanak'Andriamanitra hifaly fa hoe ho tonga Jesosy nambondra olanja raha toa ka tena hoe azoko antoka tsara fa hoe tena handray ny fiainana mandrakizay tsika. Raha tena hoe azonao antoka tsara fa hoe handeda amin'ny fiainana mandrakizay tsika raha avy Jesosy hapakatra tsika dia hifaly tsika zanak'Andriamanitra. Kanefa kosa ny olona amin'izao tontolo izao halakely itombany satria betsaka fahoriana izay hitranga. Tsy moramora ny hatongavany andron'i Jehova, mahamay ny andro ny hatongavany Jehova. Tsy mila hatanty zany andro izany amin'izany fotoana izany fa tena mahatsiravina. Nefa ny zanak'Andriamanitra hifaly fa hapakarina raha toa ka tena hoe tafanao fa hoe azonao antoka tokoa ny fifandraisanao amin'ny Jesosy hoe rehefa tonga Jesosy nambondra olanja dia handray izay famonjena zay handray izany paradisa zay mila ataotsika azo antoka dia mivola izao. Dia mbola manomboka isika, mbola manomboka ny fahoriana dia mila ataotsika azo antoka, mbola tsy very ny fotoanatsika, mbola mana fotoanatsika hahafahantsika hoe hiorina tanteraka amin'ny Jesosy fa tsy moramora ny hatongavan'i Jesosy, mahamay ny andro hatongavan'i Jesosy.
Amin'izao tontolo izao hatsiaro mangefily mitady zavatra hiafena izy fa ny Andriamanitra hifaly satria hiakatra amin'ny fampakarana. Ny zanak'Andriamanitra hifaly satria handray ny fiainana mandrakizay izy hiala amin'ny tany be faoriana ty ny zanak'Andriamanitra amin'izany fotoana izany. Hiala amin'ny tany be faoriana ty ny zanak'Andriamanitra amin'izany fotoana izany. Ka miomana atsika, miomana zavariana, miomana mandrakariva. Raisy Jesosy ho ampinga atsika. Raisy Jesosy ho ampinga atsika raha azavarina. Esory zay rehetra eritreretra mampisaraka atsika amin'Andriamanitra. Avelao Jesosy hanjaka ao anatin'ny fotsika. Avelao izy hanapaka ao anatsika. Azavela ho variana atsika. Esory ny folesika rehetra ao anatsika. Andraisy Jesosy. Apadakao Jesosy ho anatinao. Apadakao izy hanjaka ao fiainako sy ny fiainanao. Mahafatsika handray ny fiainana mandrakizay. Fa tsy moramora ny andro hahatongavan'i Jesosy. Fa ny zanak'Andriamanitra amin'izany fotoana izany dia hifaly tokoa. Fa ny olon'izao tontolo izao haoly. Olon'izao tontolo izao hijaly. Olon'izao tontolo izao hitomany. Fa izao sy anao dia efa nandray an'i Jesosy. Hifaly handray ny fiainana mandrakizay. Hiala amin'ny tany izay mampahory tietitsika. Izany mahatonga ny tenin'Andriamanitra. Mampiomana atsika ben'izao. Miomana atsika rehetra, miomana atsika tsirairay fa tsy fantatra ny andro hatongavany na anio. Nandro any hariva tsy fantatra fa Jesosy dia mampiomana atsika mandrakariva mba ho vonana ny zanak'Andriamanitra amin'ny andro fampakarana. Raha vavy azavarina fa manana fotoana mihitsy ifandraisantsika amin'Andriamanitra ity nofitsika ity dia tsy mamela atsika hanao ny sitrapony fanahy. Mangatany fanahy masina, mangatany herin'ny fanahy masina. Ahafahantsika hanitra ny asa miofa, mahafahantsika handova ny fiainana mandrakizay. Iaho dia izay ny tian'ny havatra dia nampitondrahan'i Jesosy fa atsika tsirairay ihany fohy dia nambarako teo fa ny fanahy masina no hameny izay rehetra bala fa ny havatra dia hoe miomana atsika zanak'Andriamanitra fa ho avy Jesosy azavarina fa ho tonga Jesosy ho tampoka ny fiaviana. Utampoka fa mbola mampiomana izy eto, mampiomana zao sy anao. Raisy mampinga Jesosy, raisy mifanahy masina, manana fifandraisana amin'ny fanahy masina isan'andro ny amin'ny fiainatsika, isan'ora isa-sekonda. Esory zay rehetra lotoloto, esory aza mijery izy, aza mijery ny ankavananao, ny ankavianao, fa dia reo bantiny Jesosy dia maty ho azy ho anao tao ambony fijaliana afatsika mandova ny fiainana mandrakizay. Haleluya. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra irery tiadanina ho atsika tsirairay avy. Amen. Tiada hivavaka atsika hisaotra ny tenin'Andriamanitra izay nentina teo. Andriamanitra raisy zanaka sy fanahy masina misaotranao zahay ny amin'ny teninao izay nibaranao Jesosy malalo. Raha io fohy dia fohy ny teninao Jesosy malala izay niaiko teo fa tsy fohy Jesosy fa ianao no hanazava bebe kokoa ao anatin'ny fomba fanomponao izay ninaino. Ray malalo fatatrao fa vehivavy mibebety sy teny vehivavy tsy mahay miteny fa nitentenao a Jesosy hitondra ny teninao. Ray malalo aoka ny fonay mba ho tahaka ny talona ka handray ny teninao ka ho toetra ao anatin'ny fonay Jesosy fa ny teninao ka mba hahafanay hiomana mandrakariva mba tsy hahatonga anay variana Jesosy malalo fa mba hiomana izahay Jesosy raha mbola menao tombonandro raha mbola menao fahavelomana azavela zay Jesosy ho variana amin'ny nofinay. Kami yeli sanam sa bafana jasna tananao fa ho tonga tokoa ny andronao Jesosy malalo. Iza mo Jesosy no adary na eo anatryanao amin'izany fotoana izany. Fa ny zanakao dia ho faly fa hiala amin'ny tany lehibe fa ho rera Jesosy. Ny zanakao dia ho faly fa akarinao Jesosy. Ray malalo ataovy anisan'izany izay rehetra Jesosy malalo rehefa tonga ny andro apakaranao Jesosy malalo. Wanisan-san izay rehetra izay nandreny teninao Jesosy malalo. Wanisan-san izay rehetra tsirairay Jesosy fa tsy misy maniry ho tavela amin'ny tany izay ho potika sy ho rava Jesosy malalo. Amaniry izay Jesosy malalo no apakarinao ka handova ny fiainana mandrakizay. Ray malalo izay tsirairay mba tsy ho kivina ho kisaka na dia petaka ny zavatra mpamampao ny fiainanay tompo. Apitomboiasa nasinay ny herin'ny faninao masina izay efa niraisinay ka nole heranay mba hahafanay tombo ara-panay isan'andro isan'ora isa-sekonda. Ho tahiry ny teninao izay renesinay Jesosy malalo
Ianao no mampitombo azy betsaka ao anatinay Jesosy. Misaotra Jesosy ny amin'ny teninao. Misaotra Jesosy malalo. Ny teninay isan'andro ianao Jesosy. Misaotra Jesosy ny amin'ny teninao isany. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy de lava Nazareta no nandrasako izany bavaka sy fisaorana izany. Misaotra Jesosy malalo. Misaotra Jesosy. Amen.